Ahoana raha fomba nianaran'ireny tanora nahomby salasalafatra tamin'ny fianarany ireny e? Ahoana ary ny lalana nandehanan'ireny tanora malagasy lasa mianatra any ivelany ireny? Dia inona marina arany no tena ataon'ireny malagasy hoe mianatra any ivelany ireny? Eto amin'ity page ity isika no mahita ny valiny ka arao ty page ity izany raha te liana amin'izay zavatra izay ianao. Ianao mpanaraka mametraka amin'ny fanontaniana amin'ny vahiny dia apetrako aminy rehefa mihaon'izay. Romario Erlanto avy any Academy Sakay mianatra ny Allemagne no vahintsika androany manarafinaritra. Anna Maria tsy agence Romario, tsy mandray dossier, tsy mikarakara, dia tsy mandefa ankizy ihany koa fa mizara ny expérience-ny. Romario Erlanto no ianarako, avy any Academy Sakay ahako, Madagasikara. Ny parcours nandehanako tamin'ny fianarana tao amin'ny EPP Academy Sakay ahako nanomboka nianatra hatreo amin'ny classe T4 dia T5 ahako nifindra tany amin'ny sekoly FJKM Ambohidrano Andrefana Fahazavana Sabotsy Namehana. Tany nazahoako ny diplômako voalohany CP dia nianatra tao amin'ny CG Sabotsy Namehana ahako 6e 5e. Dia niverina tany Academy Sakay nanomboka 4e 3e tao amin'ny CG Academy Sakay izay nazahoako ny BEPC ako. Tao aorian'ny BEPC dia tao amin'ny lycée Academy Sakay ka nahazo ny bac série C ny taona 2013. Tao aorian'izay dia nianatra tao amin'ny ENS matematika, marihana fa izahay no promotion voalohany tamin'ny matematika tamin'izany andro izany. Dia navita ny licence, nivoaka licence 2017, nahazo ny licence dia niezaka nanohy ny M1 ihany fa teo amin'ny S7 dia nijanona. Vita ny S7 dia nijanona noho ny olana eo amin'ny olana ara-bola, ny fotoana tsy maintsy miasa sy ny rehetrarehetra dia najanona ilay fianarana izany dia niezaka niasa amin'izay nanomboka tamin'izay fotoana izay 2018. Dia nandritra izay fotoana niasa io no nahita hoe misy opportunité hafa izay afaka andehanana makany ivelany ka teo no nanomboka nianatra ny teny allemand nanomboka 2018. Fin 2018 début de 2019 teo zany nanomboka nianatra teny allemand 2018 début 2019 2020 2021 ary ny taona 2022 juin 2022 ahako lasa ty Allemagne amin'izao. Dia izany hoe eo amin'ny herintaona sy fito volana eo zany zao ny aty Allemagne. Nandritra ny fotoana nianarako allemand moa za sady niasa, nampianatra matematika tamin'ny école privée tao Antananarivo. Dia ny zava-misy tamin'izany intelo isan-kerinandro izahay no mianatra allemand, izany hoe miasa amin'ny maraina dia mianatra allemand ny hariva, ohatrohatran'izay. Ary fotoanako somary fenofeno tamin'izany fotoana izany. Fa ny fomba nianarako ny allemand moa izany dia tsotra ihany, tsisy afa-tsy ny serasera amin'ny olona hafa izay efa nahay allemand. Somary nisy olona fantako, olona zokiko izany efa nahay allemand teo aloha dia efa nerasera tamin'izy ireny miezaka miteny tsy mihafahafa dia ry zareo koa manitsy dia miezaka manaiky ianao fa manaiky ianao hoe izay ilay izy. Dia ny tena base ny tena fianarako mianatra rery eo ambody fitaratra. Farafahakeliny ahako 30 minutes eo ambody fitaratra mamerina izay zavatra efa haiko sy manamafy izay zavatra tokony mbola ianarako sy manampy vocabulaire ianarako. Izay ny tena base, miteny rery. Izany hoe somary autodidacte kely ahako tamin'iny zavatra iny. Dia miaraka amin'ny famakiana boky teny allemand, mihaino hira teny allemand, ireny izany efa fanampy foana ihany. Rehefa mijery zavatra amin'ny internet dia atao amin'ny teny allemand daholo hatramin'ny na ny langue ampiasainao amin'ny telefaonina ary dia efa mba ovainao en allemand dia lasa ohatran'ny hoe iainanao ilay izy dia mandeha ho azy avy eo dia izay. Dia ny alohan'ny andehanako taty avy tany Madagasikara ahako efa nanana ny certificat A1 Atsivay, B1 ary Betsivay. Satria moa ny teny efa nianatra matematika teo amin'ny ENS, amafisika etona fa matematika izany tsy mora. Maraina, hariva, matematika dia efa misy rindran-damina foana izany eo mipetraka. Dia amiko manokana ilay izy
ohatrany hoe efa nandeha ho azy satria efa zatra an'izay fandaminana fotoana tamin'ny fanaovana matematika izay ahako. De nampanarahako an'izay fotsiny izy hoe eto amin'ito fotoana ito ahako miasa, eto amin'ito fotoana ito ahako mianatra, eto ahako misy pratika kely atao. Misy fotoana ahako mangataka mihitsy. Maromaro misy olona efa fantatro hoe efa taty Allemagne tamin'izany fotoana izany, de mangataka amin'izy ireny mba hanao appel vidéo mba hanaovako pratika kely, de mba ahitsio raha ohatra ka hoe misy tsy mety. De miezaka mandamina tsikelikely eny zany ianao manaraka an'le évolution-nao eny. Ianao koa nefany raha vao tsy mahalala ny voanao hoe mila matsapa-tena zany ianao hoe mbola ambany zany nivoako zany, diso, mila mahay ahitsy, zay tena base. Fa misy mantsy ny olona rehefa ahitsin'le olona mahay an'izy de eo mahatsiaro hoe fanakianana le izy, fa amiko le izy nefa tsy fanakianana fanatsarana, de miankina amin'ny tsirairay. Fa izao zako rehefa mianatra de mianatra, fa za rehefa hoe paozy de paozy. Zay ny anahy fomba fandaminako ny fotoanako sy ny rindran-damimako. Ny petra-drery aloha zany efa tsy vaovao amiko intsony rehefa tonga taty Allemagne, satria za izahay de avy any ambanivohitra, avy any Ankadinondrasakay. Ny ray aman-dreniko any Ankadinondrasakay, za mianatra ao Antananarivo. Zany hoe azo lazaina vahiny zany tao Antananarivo de efa mipetra-drery. Tamin'ny voalohany izy tao Antananarivo hitako hoe sarotsarotra sy mafimafy tamiko, mafy mihitsy moa zany satria ny tena zanaka sahirana, eo ny tena mianatra nefa ny vatsy sy ny ohatrohatr'izany indraindray tsy maharaka amin'ny zanak'olona sahirana ny tena. De le miezaka le sady miasa no miezaka miasa asa kely zay hita eny, mitady vola kely eny zany no sady mianatra tao amin'ny ENS, tena sahirana. De tany izy zany ny hitako hoe somary sarosarotra tamiko. Fa kosa rehefa tonga taty Allemagne, ataoko hoe mety efa zatra an'le tany angambako, de efa tsy problème amiko intsony le mipetra-drery tonga taty. Fa ny fiainana aty fotsiny no tamin'ny voalohany no somary tena hoe misy zava-baovao be tena tsy takatry ny saina, tsy eritreretina hoe misy an'izao kay zany, ohatrohatran'izao kay zany le fiainana aty. De niezaka ny s'adapte, de niezaka manenjika an'le niveau de vie to de samy hafa be mihitsy, de niezaka nanaraka an'izay de ngamba teo amin'ny 3 volana natongavana teo no somary sahirakirana, fa taorian'izay amin'izao moa zany efa mba miaina normal tsara ihany. Tamin'izaho nianatra tao amin'ny ENS de nampianatra tamin'ny école privée. Misy fotoana izahay tamin'ny nianatra tao rehefa alakamisy hariva izahay tsy mianatra any am-pianarana, de amin'iny fotoana iny zany nianatsofoanao an'le ora kelinao hoe andeha hampianatra ary amin'ny privé ary. De rehefa week-end moa zany iny mazava ho azy tsy mianatra. Amin'iny indray mba manenjika kely an'le cours particulier majinijinika hoe misy cours particulier kely ary, de misy ohatrohatr'izao kely ary, de miezaka manenjika an'ireny. Rehefa vakansy izahay tao amin'ny ENS, tena tamin'izany fotoana izany mody mankany Ankadinondry ary mandeha manevra miaraka amin'ny zokinay mpandrafitra, de manevra. Za zany ny fotoanako zany tamin'izany fotoana izany tsisy very mihitsy, vakansy mitady vola, mandeha fianarana, sady mianatra mitady vola, satria ny ray aman-dreny sahirana, moa tsara kokoa no hoe mahaleo tena amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tsaratsara kokoa izahay ho antsika tanora. Ie, zavatra roa samy hafa mihitsy. Raha tany Antananarivo ianao zao niara-niaina tamin'ny colloque, izay olona hitanao de fantatra hoe gasy ireo. Mitovy aloha ny kolontsaina, mitovy ny fomba fiainana mitovitovy, na de hoe misy aza avy any amin'ny faritra sy ohatrohatr'izany. De tany ianao zany ohatran'ireny hoe miaina normal reny ihany amin'ny resaka fifandraisana entre samy gasy. Fa rehefa tonga taty de ny colloque ry zareo tompo-tanàna, ry Deutsch zany, Deutsch hozy izy ny aty zay, Raimboto, de misy afrikanina, misy colombianina, misy venezuela, misy maro be zany olona miara-miaina aminao. Olona avy any amin'ny firenena samy hafa, firenena eran'izao tontolo izao no samy hafa, tsy mitovy ny culture, tsy mitovy ny religion, tsy mitovy ny ataoko hoe fomba fiainana sy ny resaka sakafo ary tsy mitovy. De somary sarosarotra kely tamin'ny voalohany, fa rehefa mizatra moa zany de
azo lazaina hoe inclus ao anatin'le fiarahamonina kely ihany, fa ny avantage ny aty Allemagne ny discipline aty tena mipetraka, aty tena hoe firenena tena discipliné, de zay le izy. Tena misy tokoa ao anatin'izany pédagogie, didactique, psychologie, ary misy ihany koa zavatra natao tany amin'ny classe de 4e seconde terminale resaka anatomie humaine, psychiatrie, zay zao anatin'ny zavatra ianarako amin'izao. Ary tena base-nay moa zany tena hoe pédagogie, pédagogisme moa izy auf Deutsch en allemand, fa ja pédagogie Hellerziehungspflege izy en allemand, fa raha adika amin'ny teny français zay zavatra zay de hoe éducateur spécialisé. Misy karazany maro aty ny resaka mpampianatra éducateur, misy any amin'ny kindergarten any amin'ny le resaka ankizy kely, zany hoe amin'ny jardin d'enfant, de misy any amin'ny ankizy efa lehibebe, de io zavatra io nefany mizara roa, na ianao mampianatra any amin'ny ankizy normal ozy isika tsy ataontsika hoe ankizy normal zany, de misy ihany koa nefany ny zareo ny mpampianatra any amin'ny ankizy handicap, andray ohatra amin'izay ankizy handicap zay zao ohatra hoe ankizy autiste sy ny ohatrohatr'izany reny. De ny spécialité ako any amin'le ankizy resaka autiste, zany hoe éducateur spécialisé aux enfants autistes sy handicap zany, zay le izy. En gros zany le izy mpampianatra, zay ny afaka ilazantsika azy amin'ny teny varitra, fa afaka atao terme ihany koa le izy hoe pédagogue angambany, satria raha hoe hampianatra ako tsy manana matière manokana ohatra hoe hampianatra matematika ohatra ny tany Madagasikara, fa aty de hoe resaka hoe pédagogue mihitsy ahako zany, ohatra hoe mety mampianatra anazy ny resaka fiainana, mampianatra anazy ohatra zao fandakana baolina rehefa miara-milalao anazy, mampianatra anazy hoe eto isika mahazo miampita amin'ity arabe ity, eto misy jiro mena tsy mahazo miampita, zany hoe amin'ny fiainany andavanandro manontolo mihitsy zany en tant que hoe zay mihitsy le asa ho an'ny ankizy manana fahasembanana ara-tsaina. Misy ihany koa ho an'ny ankizy ohatra hoe mana problème eo amin'ny ray aman-dreny, mety hoe ohatra zany ty ohatra hoe ray aman-dreniny zareo misotro toaka be, de misy ady foana ao an-trano, de déprimé le zaza avy eo, rehefa déprimé le zaza de ohatrany hoe olona ohatranay, ohatra le formation ataoko, le ausbildung ataoko io zany olona ohatranay no mikarakara anazy hoe zao zany ohatrohatr'izao ny médiation, ohatrohatr'izao tokony atao aminazy, ohatrohatran'izay le izy raha azavaiko tsotsotra. Fa tsy voatery ankizy ihany ny spécialité anay, fa zaza, ankizy, olon-dehibe na ny antitra, fa ny tena branche ianarako amin'izao de eo amin'ny zaza sy ny ankizy, eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 20 taona eo. En général aloha le izy misy mahasamy hafa be anazy, azo lazaina hoe mitovy fa samy hafa. Raha any amintsika zao mianatra ny ankizy de efa tonga eo amin'ny BPC, de rehefa tonga eo amin'ny BPC ny ankizy manana choix na ho any amin'ny lycée technique na ho any amin'ny lycée d'enseignement général, de rehefa manana bac de miditra université avy eo, zay ny any amintsika. De université, fa ny aty kosa de mizara roa, mitovy aloha zany, mitovy amin'ny any amintsika aloha zany ka hatreo amin'ny BPC. Ary rehefa mahazo BPC zany ny olona aty de eo amin'izay manana choix na ho any amin'ny ataoko hoe sekoly fianarana asa, na ho any amin'ny sekoly général, enseignement général haka ny bac, abitur ozy izy zareo aty, hanala bac. De zao ny fandehan'le izy. Io BPC, eo amin'ny BPC io zany ny zareo no tiondarana isarahana. Raha ohatra zany ianao ka hiditra any amin'ny lycée, maka bac, de manana bac ianao avy eo de afaka manohy any amin'ny université arak'izay safidinao, zay ny amin'le any amin'ny lycée. Fa kosa nefany manana BEPC ianao, Hochschulreife, zay ny anaran'le izy aty, fa ataoko hoe BPC zany mba hampazava le izy zany, ataoko hoe mitovy amin'ny BEPC avy eo anao to de miditra any amin'ny sekoly fianarana asa, ohatrany hoe formation professionnelle.
mandritra ny 2 na 3 taona na 4 taona aoriana le BEPC, dia mivoaka avao ianao iny ianao le ohatran'ny hoe olona efa vonona hiasa, dia tonga dia afaka miasa avy hatrany ary mandray karama mahavelona tsara, mitovy tena hoe salaire de base, tena mahavelona tsara zany le izy. Fa ho an'ny zareo moa hainao ihany tanan'ny firenena mandroso dia apetrako dia ny eto teneniko dia ny eto fa zareo tiany kokoa zany le hoe makany amin'le makabaka dia avy eo izy manohy amin'ny université. 60% zareo zany zay. Donc 40% zany any amin'ny 40% zareo any no mandeha makany amin'le sekoly fianarana asa na hoe Ausbildung izy en allemand. Zany hoe formation professionnelle io, tonga dia mianatra asa avy hatrany ianao ny fomba fianarana amin'izay fotoana izay sady miasa mianatra. Mianatra ianao 2 volana, manao pratika to dia any am-piasana, tonga dia miasa ny zavatra iny ianao 2 volana, dia miverina mianatra indray ianao 2 volana, miverina ohatr'izay le izy fandimina eo mandritry ny 2 na 3 taona na 4 taona. Fa ny amin'ny étude universitaire moa iny tsy azavaiko fa iny mitovy amin'ny any amintsika ihany hoe S1, S2, S3 ainsi de suite. Ie, zay ny mahasamihafa azy. Ary zareo tonga dia vonona ny asa, ary aty ny asa tena important be, hoe zany miasa zany satria anisan'ny mampandroso ny firenena. Ary aty ataoko angamba hoe ny asa no mitady olona fa tsy ny olona no mitady asa. Za zany ny aty tsy borsa, fa mbola hiditra amin'le resaka fanazavana borsa zay ihany mantsy rehefa eo. Fa ny ataoko zany le Ausbildung, le hoe raha vita le BEPC dia tonga dia miditra any amin'ny fianarana asa avy hatrany ahako, izay le asa efa notantaraiko teo le hoe pédagogue teo. Fa tsy borsa ny anahy satria ny antony dia izao: rehefa atao reconnaissance aty ny diplômantsika avy any Madagasikara, mino angamba fa mety tsika Madagasikara rery fa na ny Afrika na ny rehefa tsy firenena lehibe angamba dia mino fa mety ho izay daholo hoe ny bakantsika any Madagasikara dia mitovy amin'ny BEPC any zareo. Zay mihitsy le izy. Dia ny licence antsika mitovy amin'ny baka any zareo. Zany hoe rehefa tonga taty zany nanao ny reconnaissance ny mialohan'ny nandehanako taty aloha zany mialohan'ny tena nandehanako aty nanao reconnaissance amin'ny baka aloha, dia zany hoe manana ny BEPC taty ahako, ohatran'ny hoe efa nanana le BEPC, na ahafahako nitady an'ilay fianarana, ahafahako tonga dia hoe fianarana resaka miasa, fianarana sady miasa io. Dia niala tany Madagasikara ahako nitady an'io dia miaraka amin'ny contrat le izy. Contrat anao mandritra ny 3 taona manamba vita an'ilay fianarana, dia efa contrat efa ao anatiny hoe ato ny fianaranao dia ato ny toerana anaovanao praxis hozy izy zareo aty. Dia mianatra ary ianao 2 volana dia miverina aty am-piasana, miasa tena miasa normal, tena hoe miasa manao pratika ilay zavatra ianareo mandritra ny 3 taona. Misy première année, deuxième année ka hatramin'ny 3e année. Ao amin'ny 3e année ianao manao examen final dia mahazo an'ilay izy. Ka izahako anisan'izay manao an'io fa tsy borsa no nandehanako aty. Zany hoe ny objectifako zany aloha hoe mila mahazo an'io diplôme io ahako, an'io certificat vita formation professionnelle mandritra ny 3 taona io. Ka rehefa vita izay dia eo indray mandinika hoe hiasa ve za sa hampiasa le diplôme licence matematikako. Zany hoe manana choix be. Moko ny anaty resaka langue amin'izay inoko marimarina fa mety mba efa matanjatanjaka. Efa araka ilay noteneniko teo moa zany ala tany Madagasikara dia efa nana AES, ATSVAI, BEANS, BETSVAI. Tamin'ny voalohany aloha somary sarotsarotra le tena hoe zareo en direct satria zareo koa manana dialecte. Zay aloha dia mipetraka mitovy amintsika ihany hoe fiteny avy any avaratra, fiteny avy any atsimo, misy dialecte zay le izy fa en gros moa le izy teny allemand ihany. Fa araka le dialecte dia somary sarosarotra. Dia ny fitadiavana resaka hoe namana moa zany za tsy mbola hoe manana namana hoe tompo-tanàna aty fa mpiara-miasa sy mpiara-mianatra. Dia izay le izy. Fa miezaka misy en contact foana ihany moa zany ny zavatra tena hitako ny samy vahiny
samy étranger no matetika lasa mpinamana. Ohatra zao hoe miara-mianatra amiko zao misy Venezuela, misy Ouganda, misy Côte d'Ivoire, misy Indonésien, ohatrohatr'izany. De ireo zany aloha no matetika mifandray voalohany, tsika samy étranger, de avy eo amin'izay mandeha ho azy ny any am-piasana moa iny miara-miasa amin'ny zareo tompo-tanàna aty, zareo Dodge, de mandeha ho azy le izy avy eo mezatra ho azy de zay, fa za tsy de hoe manana namana be dia be akory aty. Ho an'ny aty Allemagne ny resaka bourse complète ataoko hoe tsy misy angamba, satria ny étude universitaire aty payant. Zany hoe mandoha vola ianao raha hiditra amin'ny université. Izay no mahatonga an zareo, ataoko hoe zay angamba no mahatonga an zareo manao an'le soit ianao hianatra amin'ny université, makabaka de mianatra amin'ny université, soit ianao tonga de miditra amin'le resaka formation, le Ausbildung, de avy eo ianao tonga de miasa. Fa aorian'iny Ausbildung iny ianao mbola afaka manao eo amin'ny université no sady miasa zany, ohatrany hoe miasa ianao zany manangom-bola aloha de avy eo manao eo amin'ny université, satria le izy ny université aty aloha zany zao mila na ianao manana 10 000 euros, 10 000 euros en compte bloqué, zany hoe ohatrany hoe assurance anao mandritra ny ianao mianatra iny, na ianao manana olona miantoka anao hoe olona efa aty jerena daholo ny condition an'ny hoe efa miasa stable, avy eo ohatrina ny raisiny isam-bolana mahavita miantoka anao mandritra an'io fotoana ianao mianatra io ve. Zay ny an'zareo ny étude universitaire, tsy mitovy amin'ny firenena hafa hoe mila misy bourse. Dika zay zany sarotsarotra ho antsika étranger zany ny hoe andeha hijery andeha hianatra amin'ny université aty, fa mila zay ny azo condition voalohany ny an'zareo payant. Fa kosa misy an'le hoe bourse DAAD zay, de amin'io DAAD io matetika moa izy io zany ho an'ny mpanao doctorat zany izy io, de tsy maintsy inscrit amin'ny université any Madagasikara ianao fa manao séjour de recherche aty à Deutschland. Zay zany le aty Allemagne, zay zany le programme an'le DAAD, zany hoe séjour de recherche zany ny ataonao aty. De amin'izay fotoan'izay izy io DAAD io anisan'ny ohatrany hoe manampy, io afaka manampy zany amin'le resaka vola sy ny ohatrohatr'izany, fa arakarak'izay condition apetraka zareo. Zany hoe ny DAAD moa zany tsy inona fa officiellement d'échange universitaire, zay le izy, échange universitaire, resaka recherche. De misy ihany koa possible ihany koa raha ohatra hoe hanao master ianao zany misy an'le Erasmus, misy an'le échange programme miaraka amin'ny Erasmus. Ny Erasmus moa zany de tsy inona akory fa programme d'échange d'étudiants et des enseignants entre les universités, grandes écoles européennes et des établissements d'enseignants à travers le monde entier. Zay fandehan'le izy, le Erasmus. Fa amin'izay fotoan'izay ohatrany hoe échange na recherche ihany koa zany izy io, ary marika etona fa misy ankizy promotion atsika, promotion tao amin'ny ENS, anisany efa nanao an'izy io, nanao AEMS izy de avy eo nanao recherche, master recherche taty Allemagne nandritra ny mety hoe tsy haiko herintaona teo angamba, zao izy manao doctorat any amin'ny firenena hafa. Ny Allemand moa zany araka le fitenintsika azy hoe ray miboto, misy dikany be zay zavatra zay. Zareo tena olona discipliné be, manaraka discipline be zany zareo raha maromaro ihany efa mba azo lazaina nahita firenena maromaro ihany ako nahita en France, Suisse, Autriche, Madagasikara, fa hafa mihitsy ry zareo olona manaraka discipline. Amin'zareo zany rehefa hoe zay de zay, rehefa oui de oui, rehefa non de non, fa ry zareo kosa nefany manampy. Aty moa misy fiteny zay hoe frag nisy kostenlos en allemand, dika zany de hoe ny fanontaniana gratuit angamba, ny fanontaniana maimaimpoana, zany hoe raha manontany ianao zany de mahazo valiny maimaimpoana. Fa ry zareo tena manampy, ry zareo tsotra, zareo tia mifandray, fa zay fotsiny ny azy hoe discipline ny azy no mitondra ny fiainana rehetrarehetra, hoe ity discipline ity de tsy maintsy arahany tsirairay na misy inona de zay ny azy.
Ny asa azo atao aty Allemagne, misy an'le programa au pair, dia misy an'le hoe efesiot, dia misy an'le ty ohatran'le ty ataoko ty tonga dia hoe Ausbildung. Zao mantsy fandeha le izy. Ny makaty Allemagne zany misy lalana karazany anankitelo zany araka le niteneniko teo. Le au pair ohatry ny hoe échange culturel, zany hoe mijery famidakay ianao zany dia rehefa mahita famidakay dia miresaka amin'iny hoe za afaka hanao échange culturel any aminao ohatrohatr'izao, fa ianao zany makany amin'le famille, ohatry hoe misy fianakaviana anankiray mandray anao, dia mipetraka ao amin'zareo ianao mandritry ny herintaona, le izy moa zany herintaona, dia manampy an'zareo ianao, mety hoe manatitra mpianatra na mitaiza ny zanany na ohatrohatr'izay zany le fandeha le au pair. Dia ianao amin'izay fotoan'izay etohan'zareo ny sakafo, ny assurance, dia mbola mahazo vola ihany koa ianao, ohatry ny hoe argent de poche ianao zany mbola mahazo argent de poche. Fa mandritra n'iny fotoana anaovanao an'le au pair iny, le herintaona iny ianao mianatra ny culture zareo dia manamafy ny langue allemand anao. Raha ao Madagasikara zany A1 na A2 dia efa afaka manao an'io, manana A1 ianao certificat A1, certificat A2 dia efa afaka manao an'le au pair. Rehefa vitanao le au pair dia manana choix anankiroa ianao, na ianao hanao an'le hoe efesiot na ianao hanao an'le Ausbildung. Le efesiot azavaiko eto, le efesiot ohatry ny hoe volontaire, manao volontaire amin'le orinasa le Einrichtung sociale, zany hoe misy an'le inona re zany ilazantsika azy amin'ny teny gasy, misy aty misy an'le toerana fitezana antitra, fitezana zaza sembana, hôpitaly misy an'le travail social reny. Dia herintaona ianao zany manao volontaire indray, zay le efesiot, ohatry ny hoe volontaire. Mahazo trano ianao, possible mety mahazo trano na hoe mandoa kely ianao fa kelikely ny alohanao, dia eo amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny herintaona eo koa faharetan'le izy. Dia ianao amin'izay fotoan'izay miasa, tonga dia miasa ohatry hoe any amin'ny hôpitaly zany le izy dia miasa ohatry ny hoe 5 jours sur 7 ianao. Fa ianao kosa amin'izay fotoan'izay mahazo argent de poche, betsabetsaka kokoa no le tany amin'le au pair zany. Fa etohan'zareo ny droit de cours, manao cours allemand ianao dia etohan'zareo ny droit de cours arakarak'izay fifanarahana ao anatin'ny contrat ataonao. Dia vita izay dia miditra amin'le resaka Ausbildung indray tsika, le resaka formation. Na zany ianao miala avy any Madagasikara tonga dia direct afaka manao an'io Ausbildung formation io, fa ny condition voalohany dia langue allemand certificat anao farafahambaniny B2. Raha manana le B2 indray zany ianao dia tonga dia direct manao an'le Ausbildung, dia tonga dia le formation mandritra ny 3 taona dia vita izay dia tonga dia miasa aty Allemagne. Zany hoe hofitiniko zany izy anankitelo. Lalana zany tena hoe lalana normal zany raha hoe tsy mandingandingana ka hoe aty Allemagne, dia mandalo an'le au pair herintaona. Vita le au pair herintaona dia manao an'le volontaire na efesiot herintaona, roa taona zay. Dia vita iny roa taona iny dia manomboka manao an'le formation amin'izay ianao mandritra ny 3 taona, zany hoe eo amin'ny 5 taona eo zany ianao no faharetany ny zavatra ataonao sy ny fianarana ataonao, dia avy eo ianao afaka miasa avy hatrany ary mandray karama, mitovy karama amin'ny ny karama amin'ilay izy mahavelona tsara. Izay angamba no ilazako azy. Fa misy ankizy tsy nandalo au pair fa tonga dia direct le volontaire ny ataony, le efesiot io. Dia misy ankizy koa sady tsy nandalo au pair tsy nandalo le efesiot fa direct Ausbildung ny ataony. Ohatran'ny anahy zany zao, za tsy nandalo au pair tsy nandalo efesiot fa direct le Ausbildung, dia ohatraohatran'izay fandehan'le izy. Fahavononana eo ihany, fa finiavana hianatra an'le teny, satria ny communication no base ny rehetrarehetra. Zany hoe ianao zany rehefa tsy mahay micommuniquer dia tsy tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina dia tsisy dikany. Iny amin'izay ianao ilay tonga aty ianao dia hoe sarotra be, ohatrohatr'izao tsisy zavatra azo. Dia betsaka moa zany ny ankizy anisan'ny ratra izay, fa miezaka manao le dutch course, manao an'le cours allemand dia miezaka mianatra an'le izy, dia avy eo ianao miamahy an'le izy dia afaka mifanerasera amin'izay dia azo. Rehefa afaka mifanerasera ianao dia tsy mahatsiaro irery satria mifanerasera amin'ny olona. Fa raha vao tsy izay dia irery ianao dia iny amin'izay ilay misy hoe mal du pays, sarotsarotra ihany aty an-tany lavitra aty. Fa
Ny base, ny voalohany zany a, ny condition voalohany ho an'ny zareo raha teo aty de ny fahaizana teny allemand. Zay ny tena premier condition zareo. Faharoa, fahavononana ara-tsaina hiatrika ny zavatra ty satria ny aty rehefa miasa de miasa 5 jours sur 7 ianao a de tena miasa arak'izay. Fa kosa ny zareo raha ohatra hoe marary ianao de maka taratasy any amin'ny dokotera de marary. Crank izy zareo zay, marary de marary a, manana droit ianao tsy hiasa rehefa marary. Zay le izy. Fa rehefa miasa de tena miasa. Fahavononana ara-tsaina zany a tsy hiatrika zay zava-misy rehetrarehetra ty. Satria tsy mitovy ny kolontsaina antsika sy ny kolontsaina zareo, de ianao mila vonona amin'izay zavatra zay zany e. Ny fahavononana sy ny faharetana. Ny budget kely indrindra aloha tsy fantako sy ny budget be indrindra, fa ny fantako zao de ny budgetako. Ny budgetako zao fandeha nianatra allemand ako a nanomboka ny début 2019. De décembre 2019 ako a nahavita ny A1 sy A1 sy A2, zany hoe nahazo an'le certificat anankiroa. Nanomboka 2020 ako a miditra teo amin'le B1. Hiditra amin'le hanao examen le B1 no tonga corona. De tapitra hatreo moa zany 2020 iny a, tsisy nininona mihitsy a. 2021 tsy haiko, 2021 taty aoriana avril 2021 ako a nanomboka nanao an'le B1 sy B2 farapahatonga ny zanandeha za niala tany Madagasikara juin 2022. De ny budget zany hoe ny cours d'allemand aloha, ny budget anao voalohany aloha zany a cours d'allemand. Za moa zany a manome conseil hoe ao amin'ny tsisy afa-tsy CGM, zay aloha tonga de tena hoe CGM ihany ny certificat eken'ny ambassade sy eken'ny aty Allemagne. Zany hoe raha manao cours ao amin'ny CGM ianao zany a, angamba ny eo amin'ny cours anankiray ao amin'ny CGM environ ty fa tsy fantako tsy tadidiko tsara le chiffre, eo amin'ny 600 000 ariary eo ny cours anankiray. Efa ao anaty efa sady manao examen, zany hoe 600 000 ariary zany a. A1 600 000 ariary, ataontsika hoe A2 600 000 ariary, B1 ohatr'izay. Zany hoe arakaraka le niveau tediavinao zany. Za moa ka hatramin'ny B2 de mitovitovy amin'izay sa fa ny fanaovan'ny olona anazy zany hoe 600 000 ariary fois 4 eo zany ny anahako. Zay zany raha ohatra hoe hiditra ao amin'ny CGM ianao. Fa ny ao Antananarivo moa zao efa betsabetsaka ny école ohatran'ny hoe mampanao cours allemand, fa tsy maintsy mipasser examen ary amin'ny CGM ianao. Tsy maintsy mipasser examen ary amin'ny CGM. De ny droit d'examen en CGM eo amin'ny 120 000 ariary, entre 120 000 ariary à 200 000 ariary eo. De zany hoe zay zany aloha dodge course fotsiny zay. Raha dodge course zany nandaniko hoe 6 fois 4 tsy haiko, afaka micalcul an'izay. Zay aloha ny dodge course. Ny cours d'allemand de ianao nefa manao ny passeportnao koa, de ny visa misy droit na visa ihany koa, de ny billet d'avion anao rehefa handeha. Tsy haiko hoe en gros zany ny antony. Ie, zany miantoka amin'ny billet d'avion ako. Zany hoe angambany ataoko angambany tsy haiko hoe ambony ve ty sa ambany, tsy haiko zay fahamarinana fa mety tany ho any amin'ny fitambarany a. Tsy haiko, betsabetsaka kely ihany. Billet d'avion makaty Europe moa iny ataontsika hoe compte-na 1000 € eo foana ihany. Entre 1000 na latsaka kely ohatrohatr'izay. Tediavina vola de manangona, na afaka manao tranahy ihany koa za zao sady nanao an'le cours no niasa, de vola azoko avary ampiasaiko makaty, zany hoe ny eo ihany ny ahodikodiko zany, de ohatrohatr'izay le izy. Ie. Mora manana fahafahana ny ray aman-dreny tsy manino. Izao nefany ty zavatra teneniko a, io vola dépense-nao io a, rehefa manao an'le formation ianao a, tena teneniko ty angamba ataoko hoe farafahaelany eo amin'ny 5 volana eo de miverina daholo ny volanao. Zay fotsiny. Arak'ilay teneniko teo hoe ny bac-ntsika mitovy amin'ny BPC zareo, licence antsika mitovy amin'ny bac an'zareo. Mazava ho azy zany raha manana licence ianao any Madagasikara, afaka miditra université ianao, fa ohatran'ny hoe olona efa manana bac de miverina première année ianao zany zay.
Dia ho an'ny master indray angamba aloha ataoko hoe miankina amin'le université mpanjakana foana moa zany aloha ny référence antsika eto. Fa nefa n'izao zava-misy misy ankizy nanao AEMS izy, nanao master tany amin'ny AEMS, dia avy eo miverina nanao master recherche taty, zany hoe tsy miverina troisième année, tsy miverina nanao licence zany izy, fa avy hatrany dia master ny toy master le izy, fa arakaraka le université. Ary tamin'izay fotoana izay tsara be le izy satria tsy nila resaka allemand fa anglais mibazy. AEMS moa en anglais dia ankizy tsy mbola nahay allemand mihitsy izy fa anglais no nampiasainy, dia tonga taty izy somary sady nianatranatra kely no nanao an'le master moa en anglais le izy. Zay zany ny fandehan'le izy. En général aloha hatramin'ny nahatongavako taty azoko lazaina hoe miray hina ny aty tena miray hina ny aty, mifanampy zany ny aty en général. Mahafinaritra ny fiarahamoninay aty, ary zay aty misy fotoana zay manao fety, misy ohatra hoe tournoi anafotsy dia manao fety ny harivan'iny, misy fihaonana matetitetika, mahafinaritra miray hina ny aty. Araka ilay efa nazavaiko teo, ny resaka doctorat moa zany miverina kely amin'le zavatra teneniko teo ihany le resaka bourse le DAAD. Io zao ny hoe resaka doctorat, bourse raha ohatra hoe hanao doctorat aty fa io le niteneniko teo hoe tsy maintsy inscrit amin'le université any Madagasikara ianao fa manao séjour de recherche no ataonao aty Allemagne. Dia raha izany hatreto aloha zany raha fahafantarako azy misy tsara mihitsy zany filière zany raha hoe zany ny atao aty angamba ny mino ahako. Misy ny rehetrarehetra aty ny resaka social zany aty Allemagne tena anisan'ny vice-diso izy ry zareo, anisan'ny important be zany aty. Misy an'io tsara aty. Raha resaka mpampianatra moa zany ohatran'ny ny ary amin'le ohatran'ny ary amin'le ianarako ary ahoana re zany ny ilazako azy, professionnel zareo zay angamba ny azoko tenenina. Tena hoe ny critère-na resaka mampianatra aty tena ambony be, tsy n'importe qui dia mampianatra aty, fa ianao zany matoa hoe mampianatra aty Allemagne dia efa professionnel, efa misy ny condition rehetrarehetra ianao, misy condition takiana rehetrarehetra zany ary zareo matotra no ahoana zany ny ilazako azy, raha mihoatra tsy hoe tsy matotra akory ny any Madagasikara, tsy hoe zay le tiako tenenina, fa discipliné angamba, discipliné ny any Madagasikara, tena discipliné tsara mihitsy, fa hitako hoe hafa kokoa le aty. Zay angamba ny itenenako anazy. Zareo koa mipetraka amin'ny plasiny dia apetraka ny fanjakana amin'ny plasiny dia normal be zany izy raha hoe tena manao ny asany tena asa, satria le izy koa ny olona aty mihitsy zany ny aty, ny zavatra tianao atao dia zavatra tena mahafinaritra anao sy safidinao. Ohatra hoe mahafinaritra anao ny mikarakara zaridaina, ao ary ianao manao formation professionnelle momba an'iny, dia hoe spécialité anao zany mikarakara zaridaina fotsiny. Ohatran'izay le aty. Raha hanao trano zao tsika dia olona nianatra resaka manangana rindrina, olona nianatra resaka manangana rindrina, zay fotsiny formation nataony, ny fianarana nataony. Olona manao ny carreau olona nianatra momba ny carreau, olona manao ny tafo olona nianatra momba ny tafo, olona mandoko an'io trano io olona nianatra momba ny fandokoana. Fa ny any amintsika moa zany amin'ny firenena mbola eo andalam-pandrosoana azy dia ahoana moa zany ny ilazako azy, mety foana rehefa voaka tsara fotsiny le trano dia zay angamba, fa ny aty tena hoe mipetraka ny condition hoe ianona manao anito dia ianona ny anito dia ianona ny ohatr'izao, ohatran'izay le système aty zany. Dangalia mailaka moa zay roalahy samy skoty dia mifanany ihany sy ny ohatr'izany, iny mandeha ihany satria zay mihitsy le fiainana. Raha tany amin'ny ENS ahako nitondra voanjobory kely, ronina voanjobory ao anaty bocal, zay ny laokako sakafo atoandro. Fa zao indray aty rehefa mandeha mianatra misy cantine scolaire, misy cantine ny anay any am-pianarana,
dia nefa ihany koa afaka tsy voatery hihinanao amin'ny kantina ny kantinanay, mandovola ilay izy fa kely mandovola kely zany, fa afaka tsy mihinanao kantina fa za samy teny aty ampanaitretena ny tenenako an'ity hoe afaka makany amin'ny Burger King rehefa noana na mihinana hamburger, tsy restaurant akory fa mihinana doner, tacos, ohatrohatr'izay na pizza. Zay no haniko any am-pianarana rehefa tsy mihinanao amin'ny kantina ako, dia rehefa sady tsy mihinanao amin'ny kantina ako no tsy mihinana izay zavatra izay dia adika izay zany mitondra sakafo avy aty an-trano ahako, misy zavatra hoentiko avy any dia mihinana ako. Ny gestion-na sakafo aty satria tena mipetra-drery dia za aloha tsy afeniko fa za mihinam-bary ahako saika isan'andro, fa rehefa kamo mahandro vary dia aty moa any amin'ny supermarché efa misy an'ilay pizza reny dia ataonao fotsiny izy efa vita dia hafanainao fotsiny aty an-trano, fa za en général za mihinam-bary isan'andro. Ie, misy vary koa aty tsy inona. Dia ianao zany ama hoe mipetra-drery ianao mahaleo tena dia miezaka ianao misakafo an'izay miezaka manao ny regimenao normal tsara satria fianarana enjikenjika, ny asa koa mandeha any amin'ny praksy, any amin'ny pratika sy ny ohatrohatr'izany, kanefa misy fotoana rehefa any amin'ny pratika amin'ny atoandro dia misakafo atoandro any am-piasana, misy sakafo any. Tsy olana zany ny resaka sakafo aty zany izay aloha tonga dia tsy afeniko, resaka sakafo aty Allemagne tsy problème mihitsy, efa tsy zany intsony ny olan'ny zareo aty. Io moa samy manana ny fahitany azy, fa misy foana ny tsara dia misy koa nefa tsy tsara fa zay fahalalako an'ilay izy. Dia raha tsy diso aho nametraka fanontaniana koa raha naman'io hoe hijery Euro, ny Euro 2024 dia atao aty Allemagne. Rehefa atao aty Allemagne ny Euro 2024 dia misy nofinofiko anankiray zany mba ho tanteraka amin'io fotoana io satria handray anjara ny Portugal. Za tena fanina Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ho avy aty Cristiano Ronaldo hanao baolina dia za zao efa mikomandy billet amin'izao fotoana izao ary hijery Euro za amin'ny 2024 ty, hijery an'i Cristiano Ronaldo ao anatin'ny divertissement, anatin'ny loisir zany, anisany avantage zany izay zavatra izay amin'ilay hoe za le aty, satria sarotrarotra raha hoe avy any Madagasikara aloha andeha ho aty hijery Euro, fa za zao manana possibilité mba hijery an'i Ronaldo mivantana sady hijery match mivantana, match Euro, ie dia hijery ako amin'ity. Fangatahana bourse aloha iny information iny mbola tsy nijereko, fa zavatra fantako aloha zany hatreto raha io bakantsika io hoe afaka baka ianao haka bourse aty dia arak'ilay noteneniko teo hoe mitovy amin'ny BEPC, zany hoe raha anohy zany ianao dia tsy maintsy ilay ausbildung ny ataonao aorianan'izay, izany hoe ilay formation professionnelle mianatra asa, raha ohatra hoe baka fotsiny. Dia zay ny adinoko kely tamin'ilay nanazava teo, fa ilay au pair na ilay FSE na ilay formation ilay asa le hianatra asa io minimum baka, izany hoe mila manana baka gasy ianao zany dia afaka manao an'ireo zavatra izao, fa mbola apetrako sy amafisiko ihany fa ny critère voalohany dia resaka certificat na langue allemand. Misy bourse kosa aty raha manana baka français ianao, izany hoe manana baka français miampy condition certificat na allemand C1, na hoe manam-bola ianao dia afaka miditra université aty raha manana licence avy any Madagasikara dia miverina première année aty dia izay fandeha an'ilay izy. Tsara be izay fanontaniana izay, arak'ilay noteneniko teo hoe avy any amin'ny AMS nandefa ankizy hanao master de recherche aty, ireo ankizy any amin'ny AMS ireo nefa tsy mahay teny allemand na ataoko hoe miteny hoe fiarabana ary angamba mino ahako tamin'izy ireo, nefa zareo nanao recherche taty, izany hoe amin'ny mateny iraisam-pirenena ny teny anglais zany dia important be ny fahaizana teny anglais, izany hoe anisan'ny critère anankiray ilain'zareo raha ohatra ka hoe hanao master ianao na hanao doctorat, ny anglais mipetraka foana. Fa kosa
Raha ohatra ka hoe le hianatra teo le araka le teneniko teo hiverina première année ianao a, de ny allemand aloha no tsy maintsy prioritaire na mahay anglais taky n'inona ary ianao zany a, tsy maintsy mitaka ry zareo a allemand B2 na C1. Ie, tsy afaka mandeha irery zany le anglais raha ohatra ka hoe hanao an'le Ausbildung ianao na hoe hanao an'le ino ity izy, hanao an'le étude universitaire. Zay angamba ny azoko lazaina satria mikompte foana ianao, na de ataoko hoe amin'ny fiainanao andavanandro eny amin'ny fiarahamonina ary anie mazava be satria ho anaty bus ianao na hoe ho anaty train, anaty tsoga, fa allemand moa no fiteny aty de tsy maintsy hoe mila mahay an'le allemand foana ianao zany. Kokoa sahaza, ie sahaza mihitsy ny anisan'ny hoe mba tantarao koa ny parcours-nao a, de ohatrohatran'izay zany le izy le nahatongavako taty sy ny zava-misy aty. Fa mbola averiko ety ihany fa adiko ny tena izay, izaho tompoko tsy agence, sady tsy mandray dossier any, tsy mikarakara any, tsy mandefy e. Za tsy agence ary tsy hanao agence ahako fa miezaka manampita ny zavatra fantako sy ny hoe mba inona daholo ny zava-misy aty. Mankasitraka andreo Mario ny vahiny teto amin'ny pejy dia mankasitraka anao ihany koa izay nanaraka hatramin'ny faran'ity video ity aza adiny no mizara ny namana sy ny manaraka ny pejy. Amin'ny manaraka indray! Maro ny zavatra mampiavaka ny Allemagne raha mihoatra ireo firenena européen hafa, fa handray ohatra vitsivitsy fotsiny aho reto ho tanisaiko aminareo. Ny ohatra voalohany raisiko dia resaka qualité de vie. Ambony dia ambony sady tsara dia tsara ny qualité de vie aty Allemagne. Dia ny ohatra iray faharoa, resaka environnement. Allemagne dia anisan'ny firenena tena sarotiny amin'ny resaka tontolo iainana, izany hoe fikajiana ny tontolo iainana. Noho izany zany anisan'ny tanàna, anisan'ny firenena madio indrindra aty Eropa i Allemagne, azo lazaina. Dia ohatra fahatelo resaka sécurité. Betsaka ny firenena efa hitako ankoatran'i Madagasikara izay tsy ho tononoiko eto, fa raha resaka sécurité angamba Allemagne ny tsara indrindra resaka sécurité hatramin'izay efa hitako aloha. Dia zany tsara zany ny sécurité aty. Ohatra farany raisiko dia ny eo amin'ny resaka karama-piasa, azo lazaina ho confortable. Confortable aty Eropa ny karama-piasa eto Allemagne. Dikan'izany azo ivelomana tsara zany aty. Aty Allemagne tsy misy université francophone, hoe tena hoe francophone hoe tena hoe université français fotsiny, fa kosa misy université franco-allemand. Izany hoe izy io dia coopération franco-allemande amin'ny resaka enseignement supérieur sy domaine-na recherche. Dia ny afaka manohy ao daholo zany na ny avy eto an-toerana ny avy eto mpianatra avy eto an-toerana na mpianatra avy any France, afaka manohy ao amin'io université franco-allemande io. Afaka manao recherche kely nareo amin'ny internet raha hijery momba an'izay. Ia. Le resaka bourse doctorat efa nazavaiko tany ambony, misy an'le DAAD, teny allemand moa fanalavana anazy fa hazavaiko tsotsotra ilay izy amin'ny français office allemande des sciences universitaires, izany hoe échange entre université zany izy io. Dia afaka mijery ao ny tsirairay dia samy mijery sy maka an'izay manandrify azy, fa ny fahafantarako anazy io fotsiny raha ohatra ka hoe hangataka bourse ao amin'ilay izy ianao dia ianao tsy maintsy inscrit amin'ny université any Madagasikara, dia fa séjour de recherche fotsiny no ataonao aty Allemagne, satria resaka échange ilay izy, échange entre université. Izay ny fandehan'ny DAAD io. Resaka manambady sy manambady raha hanao étude universitaire na hoe mangataka bourse, mbola tsisy kritika an'izay angamba aloha hatreto, fa
normalement afaka mitady bourse foana ianao na manambady na tsy manambady. Farany hanampiko kely resaka information momba ny étude universitaire aty Allemagne. Raha ohatra zany ho an'ny ankizy le vao afaka bac reny hoe afaka bac izy de eritreritrany hanohy amin'ny université aty Allemagne de tsy afaka tonga de manohy avy hatrany izy hoe bac avy any Madagasikara no andehanany hiditra amin'ny université, tsy ahafahany miditra izay bac izay fa tsy ampy, fa kosa misy moyen afaka atao de zao le moyen miverina manaraka cours préparatoire na hoe studien'ny collègue le ankizy, de avy eo miverina mi-passer, de avy eo rehefa vita izay cours préparatoire zay de mi-passer amina examen Vorstellungsprüfung zay ny fiantsoana zareo anazy aty, zany hoe ohatrohatry ny hoe miverina makany amin'ny lycée zany ianao miverina terminal, de ohatran'ny hoe miverina maka bac allemand, bac an'zareo allemand abitur mihitsy, de rehefa afaka amin'iny ianao de afaka miditra amin'ny université aty Allemagne. Fa kosa ny bac français, raha manana bac français ianao de misy condition angamba izay hoe mila manana TSS de afaka miditra aty, tsy mandalo an'le cours préparatoire teo. Ie, zay ny fandehan'le izy. De ny bac allemande moa zany io mazava ho azy, raha ohatra ka hoe nianatra tamin'ny école allemande ianao école allemande étranger hoe tsy teto Allemagne fa école allemande le izy de bac allemand no nianananao de mazava ho azy fa tafiditra amin'ny université aty ianao.